Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika revako malala tratry ity talata fa 20 ny volana may ity. Ny mofinazy efa lahatra ao antsika dia ny filasan-tsaramassina ka zao natoko fahenina, zao natoko fahenina, dimy fahenipolo ka hatramin'ny dimy fahadimy ambinipolo aminaran'i Jesoa. Koa maro tamin'ny mpiana no nandre tena nanao hoe sarotra zany teny zany, iza ny mahaino an'izany? Ary fantatry Jesoa tampony fa nimonimonna tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy: mba hatafy-troina nareo va izany? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay ny toerany taloha ianareo. Fa na mahavelona no tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana, fa misy ny sasany amin'ireo izay tsy mino. Fa fantatry Jesoa hatramin'ny voalohany izay tsy mino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy: izany no nolazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ny ray azy izany. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity jaona toko fahenina ity moa izay mofinainantsika dia toriteny nataon'i Jesoa momba ny mofinaina, momba ny mahamofinaina azy. Ary itenenany manao hoe izy ilay mofinaina izay mihinana sy misotro ny rano izy no manana fiainana mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rà koa Jesoa no mitoetra ao amiko ary izaho kosa ao aminy. Dia tsy azo ny mpianatra izany, tenenin'i Jesoa zany. Tsy azo ny hoe ahoana moa ny hinanana ny tenan'i Jesoa, ny ràn'i Jesoa sotroina, tsy azo ny mpianatra mihitsy. Ary dia hoy ny filazan'i Jaona amin'ny tantara manao hoe teny monimonina ange izy ireo, monimonina izy fa tsy azony, tsy takany. Ary raha toa ka mametraka fanontaniantsika manao hoe fa inona moa no antony tena tsy nahazahoan'ny mpianatra ary? Ny afatry Jesoa zany, tenin'i Jesoa zany, nahoana ny tsy azony? Ngamo izy ireo tsy mivavaka, nivavaka izy. Fa ngamo izy ireo tsy namaky soratra masina, namaky soratra masina izy. Fa ngamo izy ireo tsy efa nomanina ho amin'izany, niomana tokoa izy. Mpianatry Jesoa izy, nahita an'i Jesoa, nifanerasera tamin'i Jesoa. Fa maninona ny tsy nahazo ny fampianaran'i Jesoa? Nahoana ny tsy azon'ilay izy? Ary mety mbola olana mbola mipetraka ihany zany amin'izao andro antsika izao hoe misy ve kristianina mianatra, mamaky baiboly, nefa mbola tsy mahazo ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra? Mbola misy ve kristianina mivavaka isan'alahady mandray fanasan'ny tompo, nefa mbola misy tsy mahazo ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra? Misy mbola tsy mahazo ny sitrapon'Andriamanitra? Ary mety misy ny monimonina mihitsy aza amin'Andriamanitra hoe tsy azonay ny fomba fitondranao Andriamanitra, tsy azonay ny planinao, maninona no zao ny fiainanay, maninona no zao no nitranga, nefa kristianina. Izany hoe izao olana tantarain'i Jaona izao tsy hoe olan'ny apôstôly ihany tamin'ny fotoan'andro, fa mety olantsika vanim-potoana ankehitriny mihitsy koa, tsy azontsika ny sitrapon'Andriamanitra, na dia efa kristianina ary sika, na dia miangona ary sika, na dia mamaky baiboly ary sika, dia mety tsy ho azotsika ilay izy. Fa inona ny olana? Raha metra-panontaniana amin'izao isika ny filazantsara, inona kay ny tena fototr'olana? Tsy nahazahoan'ny mpianatra ny fampianaran'i Jesoa. Ary misy ara moa Jaona ihany no mitantara manao hoe nisy fotoana dia niemotra mihitsy ny sasany ka nitenenan'i Jesoa manao hoe nareo koa ve hiemotra? Fa tao anatin'izay Petera no niteny manao hoe azahay tsy hiemotra, fa ho any amin'iza moa izahay, fa ianao ihany manana ny teny fiainana mandrakizay. Zany hoe misy fotoana tena tsy azon'ny mpianatra, ary misy fotoana tsy azontsika tokoa. Fa ny fanontaniana dia izao, tsy ilay tsy azontsika akory ny zava-dehibe, fa ilay nahoana? Nahoana ny tsy azontsika lay fampianaran'i Jesoa? Nefa isika miangona na kondrandray tsy azon'ny mpianatra fampianaran'i Jesoa, nefa izy mpivavaka, firenena mpivavaka ny Jiosy, makany amin'ny tempoly, manatitra solona sy ny sisa rehetra. Fa nahoana ny tsy azo? Dia raha mijanona amin'ny filazantsaraka ny Jaona ihany sika, satria na i Marka na i Matio dia samy mitantara fa betsaka ny zavatra tsy azon'ny mpianatra.
I marika moa de mame fanazavana mihitsy manao hoe ny tena tsy nazahoan'ny mpianatra azy de mpianatra mafy fo mpianatra. Marika manazava an'io manokana, marika no miteny hoe noho ny hamafy ny fo nareo. Zany hoe toy ny tsy andraira ny fananahana, tsy andraira ny filazan'ny tsara intsony ny fo nareo de tsy azo nareo ny fampianarana. Ary diso hevitra foana nareo raha any amin'ny marika. Fa am'Jaona kosa, raha i Jaona zao nefatrahantsika fanontaniana hoe inona kay nahatonga ny mpianatra tsy nahazo fampianaran'i Jesosy, tsy nahazo ny tenin'i Jesosy ka ny monomonina indray ary. Raha ohatra ka mamaky zavarajaraka ny Jaona antsika dia voany amin'ny fiandohana mihitsy Jaona de efa nanazava hoe mazava namira-pera tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Zany hoe misy ny zanaky ny maizina ary misy ny zanaky ny mazava. Izay mazava namiratra tao amin'ny maizina saky ny maizina tsy nandray azy. Zany hoe efa nampihomaniny Jesosy zany fa tsy voatery ho azon'ny olona daholo akory ny zavatra hoentin'i Jesosy na ny fampianaran'i Jesosy. Fa saingy zao ny mahagaga de zao mpianatra mihitsy eto ny tsy mahazo. Zany hoe mpianatra tokony mahazo satria izy miaraka amin'ny Jesosy. Fa nahoana mbola tsy azony an'lay izy? De raha metraka fanontaniantsika io tsika teo dia mety misy valiny roa na telo zay anazavany Jaona azy. Voalohany indrindra de zao satria tsy nino izy. Satria tsy nino izy. Hoy Jaona any andininy fa efatra amby enimpolo fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay amadika azy. Zany hoe tsy nino izy. Tsy mahazo ny sitrapon'Andriamanitra isika satria tsika tsy mino. Zany hoe io lay olana lehibe zay ambara mahatonga atsika tsy mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra de satria tsika tsy mino. Lay mpanompo'Andriamanitra kiray antsoina hoe Anselme de Canterbury any amin'ny taonjato sy iraika ambin'ny folo de ny teny manao hoe rehefa mino ianao de azonao le izy. Zany hoe ny finoana no mahatonga anao mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Io le tenenin'ny teny frantsay hoe croire pour comprendre, zay ny tenenina moa zany Anselme ny teny an'le izy hoe credo ut intelligam. Zany hoe credo ut intelligam, mino de azoko le izy. Ray mantsy ny olana amintsika kristianina de ny fiheverantsika fa ny saina ny lasa aloha. De mianatra tsika, mandalina tsika, mamaky boky tsika satria everitsika fa rehefa mahazo ny saina de mino ny fo. Fa tsy de zay loatra ny lafiny ara-pivavahana. Io mahatonga ny fandrika tamin'ny fariseo sy ny mpanara-dalàna ny hoe tiany ho azo daholo ny zavatra rehetra, tiany ho ampidirina ao anatin'ny lohany. Ary io moa ny fandrikitsika koa amin'ny taonjato fa varaika amby roapolo nandeha ataotsika hoe ty ambadiky taonjato valo ambin'ny folo mandraka ny toetretsika zay nolovantsika tamindreo Auguste Comte na ry Descartes ny hoe laha ny zavatra tsy maintsy lôjika, misy zavatra azo tsara ny cause à effet, azo tsara ny dikany ity sy ny sisa rehetra, anka everitsika fa ny fivavahana de raharahan'ny saina. Ny fivavahana de raharahan'ny saina, mazava ho azy. Vavahana de mamperitreritra mampisaina atsika. Mazava ho azy ny dikany teny hoe mibebaka dia fiovantsaina, fa izao tsy raharahan'ny saina ihany akory ny fivavahana. Zay mahatonga ny Anselme de Canterbury ny teny manao hoe tsy hoe azonao daholo ny zavatra rehetra vao mino ianao. Fa izao rehefa mino ianao de mazava aminao ny zavatra rehetra. Noho zany ny finoana ny lasa aloha vao ny fahalalana sy ny fahatakaran-javatra. Ny olana lehibe ary amin'ity afatry Jaona ity dia nahatonga mpianatra tsy nahazo azy de izao tsy tao le finoana. Tsy tao le finoana, tsy azo ny zavatra rehetra satria tsy nino izy. Nianatra soatra masina izy, niaraka tamin'i Jesosy izy, ary reo fariseo sy mpanora-dalàna maro izay nanatrika an'i Jesosy ara de izao tsy miaina ao an'i Jesosy mba ino, fa miaina ao an'i Jesosy mba hamandrika an'i Jesosy. Ary io mondra indray hitatsika rehefa sendra manaraka conférence ianao na manaraka conférence na famelam-pialana-kevitra na tahak'izany re de zao misy olona miaino izy tsy hanaka zavatra fa miaino izy mba hametraka fanontaniana, miaino izy mba hametraka fanontaniana inona reny avaliko an'izany, inona reny ho teneniko manoloana an'izany,
inona reno ny zavatra lazaiko mba anoerana an'zany, inona reno naporofoko fa diso zany. Misy olona rehefa miaino fampianarana na miaino conférence de tsy miaino mba handray fa miaino mba ilaza zavatra, na miaino mba ametraka fanontaniana, na miaino mba tsy hoe ratsy akory le metraka fanontaniana, tsy zay loatra, tsy le metraka fanontaniana akory ny ratsy, fa lay fomba fiainona mihitsy, lay fahatakaran-javatra mihitsy no nandray diso hatrany am-piandohana. Zava-dehibe ary afaka mahalala ny antsoina hoe finoana. Ny finoana rehefa mamaky ny baiboly isika, na rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra isika, na rehefa mivavaka isika de zao ny voalohany indrindra ny fiantombohan'ny fivavahana de ny finoana. Finoana inona nefa izy io? Na finoana ahoana? Finoana am' Jesosy tompo sy mpamonjy, eo no manomboka ny zavatra rehetra. Andray nahatonga an' Jesosy ange niady varotra mihitsy zany marimarina kokoa, niresaka tamin'ny Tomasy manao hoe aza isan'izay tsy mino fa mino, satria raha avantany vao tsy mino ianao de tsisy inona azonao momba ny atao hoe fivavahana azy. Satria ny fivavahana tsy rarahan'ny saina ny fivavahana kristianina fa rarahan'ny finoana. Ary zay no mahatonga ny fivavahana protestanta sy ny fivavahana katolika vanim-potoana ankehitriny mihitsy koa raha moa de efa manao hoe ny finoana aloha ny voalohany, sola zay fidei zany hoe zay milaza hoe ny finoana aloha, zay vao azonao ny zavatra rehetra. No zany dia ny finoana eto de fanapahan-kevitra, zany hoe amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra ino zany mahatonga anao mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy ianao de miainga amin'ny finoana ho an' Jesosy tompo sy mpamonjy io. Rehefa mino ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra tao an' Jesosy Kristy mpamonjy ianao, rehefa mino ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy mpamonjy ianao, dia miainga am'izay ny ahatakaranao ny zavatra rehetra. Fa ny jiosy moa tsy zany afaka malala, ny fariseo sy ny mpanorandalàna de ny amin'ny fivavahana, tsy ny finoana ny Jesosy akory ny zava-dehibe, tsy ny finoan'Andriamanitra koa ara tamin'ny fotoana sasany, fa ny fombafomba bivavahana, ny fombafomba bivavahana, ny sorona maro isan-karazany, zany hoe niveriny fa lay fivavahana de lay Andriamanitra de Andriamanitra topoina amin'ny fomba, Andriamanitra topoina amin'ny rite isan'ny seremonia isan-karazany, zay no iveriny hoe Andriamanitra. Ary tena hitsy ny tompo eo, impiry moa ny tompo lefany teny manao hoe Jesosy ny teny manao hoe ankanareo ange mihatsara veratsia, iverinareo fa Andriamanitra topoinareo amin'ny fomba, ataonareo ny fitaovavahana miezinezina, ataonareo ny fampivavahana miezinezina, hoy zao Isaia 4, ataonareo ny fampivavahana miezinezina ny sorona isan-karazany, kanefa ny fonareo tsy madio, kanefa ny sainareo tsy madio, kanefa ny fiainanareo tsy madio. Ary dia mafy be ny tenin'ny tompo am' Isaia mpaminany, manafatra ny Kristy, ny jiosy reo, ny taranak'Israely mazava ho azy, ny teneny manao hoe marikoriko any fivavahana zay ataonareo. Ny tompo mantsy ireo mpivavaka atao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. No zany a dia tsy tokony ho adinotsika mihitsy fa manomboka eo amin'ny finoana, fanapahan-kevitra ino ny fitiavan'Andriamanitra mahatonga atsika mahatakatra ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra. Zany le avako malala, ny mpianatra zany de tsy nino, mbola ny salasala, mbola hoe ahoana moa ny ahatanteraka an'izany, ahoana moa ty Jesosy ty ve tena Andriamanitra marina, ty Jesosy ty ve tena mpamonjy marina, tsy nino an'izay ny mpianatra, de tsy azony mihitsy ny zavatra rehetra. Afaka malala, mety miafina amitsika indraindray ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy mino isika, de aza isan'izay tsy mino ary. Mino amin'ny alalan'ny finoana ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra, de jereo am'izay ny zavatra rehetra de azonao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mino ny fitiavan'Andriamanitra ianao, rehefa mino ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra ianao, rehefa mino ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isan'andro ianao, de azonao daholo ny zavatra rehetra, azonao ny dikan'ny isan'andronao, azonao na zavatra mitrango amin'ny fiainanao avy am-potoana ankehitriny io ary, de azonao rehefa vakina amin'ny finoana. Fa ny faharoa zay magnanatsika azy, mahatonga ny mpianatra tsy nahazo ny sitrapon'Andriamanitra dia io andininy tenenin'ny tompo ihany, amin'ny andininy tapany faharoa, andininy 20 de zao
mivadika tsy maharitra no hevitra ilay voambolana eo tsy maharitra dikany teny hoe mamadika eo tsy maharitra manana tanjona hafa tsy manana fitiavana zany hoe tsy azotsika koa la sitrapon'Andriamanitra satria tsy tena tiatsika Andriamanitra mivavaka sika fa ny tenatsika ny tiatsika fa tsy Andriamanitra manao zao ataotsika daholo ny zavatra rehetra zao saingy zao tsy tena tiatsika Andriamanitra fa ny zavatra omeny Andriamanitra atsika ny tiatsika no Andriamanitra tiatsika ny vola tiatsika ny arena tiatsika ny voninahitra tiatsika ny fahasalamana nefa zany rehetra zany Andriamanitra nanome azy saingy zao reny zavatra reny ny tiatsika mihoatra no Andriamanitra ary de tsy azotsika mazava ho azy tsy azotsika Andriamanitra satria tsy tena tiatsika izy fa rehefa tiatsika izy ka manam-paharetana amin'ny fitiavana azy isika de azotsika ny zavatra lazay azotsika ny tiany atongavana tsy manana firaisana amin'Andriamanitra mantsy isika de tsy azotsika ny zavatra rehetra fa amin'ny alalan'ny fitiavatsika azy amin'ny alalan'ny fahatokitsika azy amin'ny alalan'ny fakatoavatsika azy ny mananatsika firaisana amin'Andriamanitra de azotsika ny zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainatsika fa rehefa misaraka amin'Andriamanitra isika ny fahotana nampisaraka atsika tamin'Andriamanitra de tsy azotsika daholo ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra ary mety ny tsara n'Andriamanitra mihitsy azy sika sanatria indraindray ohatrany ahoana Andriamanitra ohatrany diso fitondra ianao zany ohatrany tsy azona iny fomba fitondranao io le mahatonga ny Isaia teny nampitenen'Andriamanitra manao ny fihevitra ange tsy fihevitra reo ny lalanareo ange tsy mba lalako satria nahoana satria ny lalanareo lalan'ny fitiavatena fa tsy fitiavana an'Andriamanitra lalan'ny fieritreretana ny tombontsoa ny tenanao manokana fa tsy fieritreretana zay tian'Andriamanitra atao tsy mametra-panontaniana amin'Andriamanitra akory ary hoe inona ny mahafaly anao Andriamanitra inona ny zavatra andrasanao aminay Andriamanitra inona ny tokony ataonay Andriamanitra no zany dia lasa miafina amitsika lay sitrapon'Andriamanitra tsika manao hoe vato misakana lehibe tsy ahatakaratsika ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ny tsy fananatsika firaisana amin'Andriamanitra tsy manana firaisana amin'Andriamanitra itsika satria tsy tena tia azy sofa tonga Jesosy nanambara n'Andriamanitra feno tonga Jesosy nitondra ny fahafantarana n'Andriamanitra amin'ny tena izy fa tsy lay fombafomba tsy an'lay endrika ivelany fa tonga Jesosy ary mbola nampitoetra ny fanahiny ato anatsika de amin'ny alalan'io fanahy masina ao anatsika io no ahatakaratsika ny sitrapon'Andriamanitra zay mino de mandray ny fanan'Andriamanitra zay mino de mandray ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra zay mino de matoky ny fahasoavan'Andriamanitra de manjary takatritsika ny fitahian'Andriamanitra ravako tsy mora akory tamin'io rehetra nanodidina tamin'ny vanim-potoanan'i Jesosy ninanaika an' Jesosy tompo sy mpamonjy tsy mora satria hitany teo ny fahazazan'i Jesosy hitany Jesosy de maro ny tsy nino zay mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe tsy misy mihitsy olona mahay manatonay raha tsy nomeny ny ray azy izany ary zay ny mipetrahany antsoina hoe antso ny mahafiangonana hoy Jesosy eto manao hoe marina loatra azonareo ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mitoetra ao anatinareo ny teniko mitoetra ao anatinareo ny fanahy masina azonareo ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mino sy manana firaisana amin'Andriamanitra ianareo azonareo ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mahatoky an'Andriamanitra sy miaina ny fitiavana an'Andriamanitra ianareo fa izao anefa tsy misy manana zany toetra izany raha tsy efa Andriamanitra miasa ao aminy ary zay no mahatonga ny fotom-pampianarana faharoa lehibe amin'ny protestanta manao hoe fahasoavana aiko kay ny finoana tsy hoe avy amin'ny fikezahan'ny olombelona fa kay ny finoana antson'Andriamanitra ay ny finoana asan'Andriamanitra ary dia eo no mahatonga antsika miresy lahatra ny amin'ny atao hoe fiangonana ny fiangonana de fiombonan'ny olona na antsoin'Andriamanitra na ny marimarina kokoa nandre ny antson'Andriamanitra na ny marimarina kokoa na noina ny antson'Andriamanitra ary de eo le tenenin' Jesosy manao hoe tsy misy olona tonga amin'ny fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra zany raha tsy efa nanoina ny antson'Andriamanitra izy andro taratsy ravaka malala de mampahery anao ny tenin'Andriamanitra ao aminao ny fanahy masin'Andriamanitra
raha tsy olona ny lavina ianao sanatria hoy Paoly amin'ny taratasy ho an'ny Korintianina satria tsy olona ny lavina ianao de takatra ny fitiavan'Andriamanitra de tiavan'Andriamanitra milony amady milohan'ny saina de zao ny finoana aloha atao zava-dehibe ny finoanany hoe tianao Andriamanitra mamela ny elokao Andriamanitra eo akaikinao Andriamanitra rehefa ao anatinao zay finoana ny famelan-keloka sy ny fitiavan'Andriamanitra izay de matoky fa asehon'Andriamanitra anao eny am-pandehanany raha tsy efa azonao ny planin'Andriamanitra momba amin'ny fiainanao ny hitondran'Andriamanitra anao azonao zany dia aoka ianao manana fitiavana an'Andriamanitra sy firaisana amin'Andriamanitra de ho tsapanao amin'ny fiainanao fa sambatra ianao efa sambatra ianao manana an'Andriamanitra ivavakasika tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny fitiavanao fa efa nantsoinao zahay ho amin'ny fahafahana ka tonga nahafantatra anao Andriamanitra ao amin'i Jesosy ary dia azonay takatray ny sitraponao fa omeo anay kosa tompo ny herim-panahy hanao ny sitraponao omeo anay ny herim-po ny fitiavana anao Andriamanitra dia taio ny tontolo andronay amin'ity talata ity ho tontolo andro anontonay sy anarahana ianao ho tontolo andro ifalianay amin'ny fanarahana anao mivavak'izay tompo ho an'ny asanay ny tokantranonay ny tanindrazanay ny fiangonana misy any tsirairay avy mba hitoerany fahatakarana anao Andriamanitra hitoerany fitiavanao Andriamanitra jereo ireo marary jereo ireo manana olona tompo malala fangio amin'ny indra fonao sy ny fitiavanao misaotra Jesosy amen